Mirabatsika rehetra tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Masaka azo arotsika androany dia mahakasika an'ireo président république izay hilatsaka ho filoham-pirenena Madagasikara. Maro izy ireo no efa niteny no nangatahany ireo mpiaradia amin'izareo hilatsaka na hirotsaka ho candidat ny filoham-pirenena ny Madagasikara. Toka izany ny filoham-pirenena teo taloha Marc Ravalomanana. Ary teo ihany koa i Hery Rajaonarimampianina. Ary filoham-pirenasa ankehitriny amin'izao fotoana izao Andry Rajoelina. Mangataka amin'izy ireo moa ireo mpiaradia aminazy mba hilatsaka na hoe ho candidat ny filoham-pirenena Madagasikara. Eo ihany koa ireo candidat vaovao toy ny Stella Andriana Solonaiко, ry Laza Rafindrarson. Ary teo ihany koa ireo candidat, misy candidat vaovao ary misy candidat efa nilatsaka fa nefa tsy lany toy ny Roland Ratsiraky, ry Patrick Harimanana, ry Hadjo izay nilatsaka ihany koa. Maromaro izy ireo toy ny Pasteur Mayol. Pasteur Mayol koa nilatsaka. Hery Rajaonarimampianina koa président teo aloha fa ireo mpombazy ny mpanaraka anazy mangataka anazy hilatsaka indray satria mbola betsaka ireo andidy sy andraikitra ho amin'ny firenena. Tsika eto anefa hanao analizy statistika kely. Iza amin'ireo moa ve iza amin'ireo no mendrika ho filoham-pirenena indray? Atsika no hisafidy tsika vahoaka. Maro ireo nandalo teo nandritra an'izany repoblika voalohany hatramin'izao. Nefa kosa ao tsy hodino tantara fa nametraka tantara sy nanao ny mahaizy azy sy nanao ny nahasoan'ny firenena ihany koa zareo ireo. Fa kosa aza ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina moa rehefa miteny dia hoe tsy nisy tao anatin'ny 80 taona. Nefa kosa ohatrany hoe tsisy zavatra vita teo amin'ny fitondrana talohan'izy nitantana. Nefa talohan'izy nitantana nefa maro ireo foto-drafitrasa sy création d'emploi nataony fitondrana teo aloha. Ohatra amin'izany tamin'ny fidadabetsiranana maro ny zavatra natsangany toy ny hôpitaly isika amin'izao fotoana izao, ireo tranom-pianarana, ireo bureau mpanjakana rehetrarehetra. Nefa izy ireny koa dia nisy mpiasa maro tao anatiny ao. Nisy ihany koa zavatra rehetrarehetra industrialisation, nisy asa, nisy fambolena maharitra, nisy fambolena ary tsika tamin'izany fotoana izany araka ny tantara dia nandefa tsy nanafatra vary azy atsika fa nandefa tany amin'ny firenena hafa tany. Amin'izao fitondrana izao ankehitriny izao moa dia mirehareha fa hoe rehefa mananga-zavatra izy dia hoe tsy nisy tao anatin'ny 80 taona fa vita izao fitondrana izao. Reto a. Teo ny fitondrana président Ratsiraka, nanao izy fa tsy nirehareha toy ny izao amin'izao fotoana izao. Nanao koa i dada na Marc Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha. Tamin'izany aza nihita ny statistiky économie Madagasikara fa niakatra. Ary fitondrana Ravalomanana ihany anisany raha tsy nisy korotana fanonganam-panjakana mety efa lasa lavitra ny Madagasikara. Zany tsy foroporonina fa jerena amin'ny Google dia mipoitra eo hoe économie Madagasikara, PIB, économie Madagasikara nandritra ny 2003 jusqu'à 2008 dia hita sy taratra fa tena top ary anisany niakatra tena niakatra ny économie Madagasikara ary fa niova ny fomba fiainan'ny vahoaka tamin'izany. Ary resaka sécurité, resaka fahasalamana, resaka sécurité rehetrarehetra, resaka fampianarana, resaka fambolena sy fiompiana dia nahitana vokatra daholo satria eto ny famokarana tamin'izany. Ataontsika atao izao hoe ireo TICO, ambanina manko le TICO nefa ireny dia ny création d'emploi. Maro ny mpiasa na mpiasa tao anatiny orinasa zany na ireo mpamboly, mpiompy, ny tombo, ny vola niditra, ny tombo satria namboarina eto ireo vokatra rehetrarehetra fa tsy afarina mitovy amin'ny rehetrarehetra ohatra hoe na siramamy, ronono, kodrakodran-davanandro tadiavina anatin'ny trano rehetrarehetra dia namboariny eto ihany. Nisy orinasa teto taloha. Amin'ny fitondrana izao ity manimba orinasa tamin'izany simba
tanteraky ny hoavin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana zany. Zany tsy foroporonina zany fa raha fa jerena klikena eo amin'ny Google lien misy lien zany amin'ny banque mondiale misy an'izany. De zany no mahakasika an'izao firenena zao, iza am'ireo no mendrika indray hitantana filoham-pirenena atsika am'izao fotoana izao, mipetraka ny fanontaniana, iza am'ireo no mendrika hitantana ity firenena atsika ity. Ohatra am'izany apetratsika eto, ohatra i Marc Ravalomanana ve tiatsika iverina eo indray, i Tendra Solonaiky ve ho prezidantsika, i Andry Rajoelina filohan'ny Rajoelina am-perinasa zao ty indray ve no moa ve no tiatsika hilatsaka eo, moa ve mendrika hitondra indray ve Hery Rajaonarimampianina, moa ve tiatsika hitondra eto amin'ny firenena ve i Pasteur Mayôla, moa ve tiatsika hitondra eto ve i Lazandrafarson, moa ve tiatsika hitondra eto ve i Roland Ratsiraka, moa ve tiatsika hitondra ny firenentsika Madagasikara malalatsika ve i Patrick Raharimana. Tsy maintsy ray am'ireo no mety volany io. Na dia ataontsika hoe misy ihany koa président vaovao mety surprise ho atsika, fa za mino sy mino fa tsy maintsy ray am'ireo. Mivoy am'izao manko ny mpanao politika fa mety hisy halabato, zany hoe efa misy tetitetika atao amin'ny fitondrana ity, raha tokony izy zany tsy tokony hilatsaka izy satria vazaha raha araka taratasy, vazaha ara-taratasy, izy misy nanambarany teniny hoe vazaha hoe taratasy 8 centimètre. Moa ve amin'ny lalàna atsika ty mahazo milatsaka ry vazaha ny taratasy? Rehefa tsy mahazo milatsaka le olona dia tokony tsy mahazo milatsaka. Eto dia mbola matanjaka ny ataontsika hoe candidat taloha. Ohatra ataontsika amizay hoe Marc Ravalomanana tiako Madagasikara tiny dia mbola matanjaka raha mbola ataontsika hoe Antananarivo, mbola voafehin'ny dada Marc Ravalomanana zany, ary misy vatany ihany koa any amin'ny fivoatany, any amin'ny sisitany, any amin'ny Koty. Donc zany eo ihany koa ireo mpanao politika reo, raha tsy mitambatra ireo mpanao politika sasasasany madinidinika reo, tsy matanjaka reo raha tsy mitambatra reo, tsy haharesy ny filoha Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Eo tsy maintsy raika maray ihany Marc soa Ravalomanana, Andry Rajoelina mety volany eo, ary mety eo koa ery Pasteur Mayôla sy Tendra Solonaiky. Na dia eo aza reo Pasteur Mayôla sy Tendra Solonaiky, vato vitsivitsy ihany ho azondreo satria mbola matanjaka, satria be mpifidy indrindra ny eo Antananarivo, dia ny Antananarivo dia ny kidy zareo hatreto aloha mbola Marc Ravalomanana. Fa i Andry Rajoelina mandesy amin'ny sasany amin'ny côté, fa za mino fa mety fa tsy hahazo olona tsony nga analyse politika no atao, mety hahazo izy amin'ny faripatra sasasasany, fa raha ohatra ka hoe Antananarivo dia tsy hahazo mihitsy izy, mety amin'ny sisisiny Antananarivo hahazo izy, hahazo kely fa tsy hahazo be. Zay no analyse politika ataontsika eto. Aoka mba hahay safidy itsika iza am'ireo no mendrika ho filohantsika eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Ko mahay mifidy itsika mianakavy, zay no masaka azo atolotra tompolahy sy tompoko vavy. Saotra betsaka ny heno hatrao.